Dada Dado ahoany efa tonga e ay mo nalaky ihany koa sakaiko ka nolazaindra filosofera teo mantsy fa tsy nanankaterina fiara hono ndriko ka akaiky kely io kosa ve mory dada dia andehanana fiara raha pitsony le izy alaina arona ary antsoa angamo ianao tsy mianatra ny tolakandro e mianatra ka fa onakay ka mbola ho any ampiasana ano ian'ilay dindinika miaraka amin'ny zareo mpandraraha ao amin'ny orinasa indray mantsy ary rehefa avy eo dia firy zany dada vao ho tonga so dia riva be andraiky angamba tena mbola tsy fantatra mantsy izay ora ialana ihany anakako aza miandry ny dada fa avy hatrany dia misakafoana raha riva azay dia angina ato anatin'ity trano ty indray zany raha alao ndry koa ry aintsoa dia manoatra no reny zazakely reny finina nge ao ambany eo ihany kosa ka zany azy izy hoe any ambaniko tsy aheno izay manjoa aty ambony akory raha sanatria ka izy zany ka ho tapaka lalan-draha aty ihany ny afarako raha manontelo ny angambo zao ka zao ange aloha ny fiainantsika dia atrehana kosa anako sa tiandry anambady sady ve dady nandozany iny atsika aza mbola tsy nisy indro taona akoriko ka indriko sady zany mihitsy nge dikan'le teniko teo hoe ka izany ange ny olazako hoe hiaina aloha ny zava-misy anako ao fa iezaka hody malaky tady raha matahotra indreo dia asaivo matory aty ambony aty ho afinina tsy maninona ny ao ambany zany na dia tsisy olona aza eny idio tsara fotsiny varavarany raha mily mpiambina nge ao ambany io foany zafady roa anaka oe afaka tsasakadiny zay reny tsoa aleo am'izay aloha iomana ka za koa aza sao dia ho taretiko iantsoa ahoana ry dada vetivety nge dia zao say voalaindra fily amin'ny fiara indray rehefa mirava hariva tandremo mampidipiditra olona tsy fantatra atao trano ato izay anaka dia ahoana kiry lovasoa zao fotsiny aky tsy tahita mihitsy kala tamin'iny herinandro iny za moa veky dia nandeha rery foanako ka natao tamin'ny herinandro ange aky le formation teniniko andre iny tampoka be koa le izy mianaitsiny aky fa tsy afaka na dia nampandrehandre akory aza ay mo za mantsy mba gagako mbola tsy vita foana angany ny fonina andry to mbola messagerie mbola tsy vita mihitsy aky nga tsy mandreraka dia le fozabe tia indray zao no ampiasaina aloha tsy efa betsaka veky iny lesina natao nandritra nyreny tsy fahatongavako reny zay misimisy ihany aloha izy ao dia mivonoana ny andika ka misady ary ako ao fa ampiko ary ndry omeo any ka iandry sasany fa adikako any an-trano rehefa vita zany dia azavaiko amin'ndritsy kelikely eo ihany izay mba azoko sy dia misotra sahady aky zany ny sahirana amin'izany elo vasokoa ndry ariky mba manao toy izany amiko rehefa mba manapaka reny ako eny fa misotra ihany ho ana izany na tsy zany farany izay mahakamo anangy aky dia le mandika lesony zay no amin'izay tsy mba zavatra kelikely tsy maintsy anefa dia tsy afa miala mba mizaho miala amin'ny eo akamony io ary mitsangana teo dia andao amin'izay andeha ka sasany andry rira fily fa sao dia ho be tatasika ny dada andray ndao ary aky everiko fa miandry amin'ny manta nge zao no tsy mahataitra andry eo io izy arykitsy eto ndraiko tsy efa ho tapabolana izay fa nga mbola tsy niverina izy le nitenindry tamiko indray manderika mbola tsy tonga aky amin'izay indray tsy azo ao telefonina akory ary so dia mbola hiverina amin'le toerana nisan'ny faran'indray ary ka tsy ho elany angeky iny lazainy tamiko 3 andro ny farafahatarany nefa zao ary efa firy zaiko zany izy tsy azo amin'ny telefonina izany zao no tena manahirana aminiko fa nga moa izy zany mbola tsy nahita asa foany sy efa nyteneniko ihany izy kianatra dosie ao amin'ny orinasandro dada fa tsy mety akizy zany dia miandry fiantsoana amin'ireny efa nandefasany ireny zao no ataony dia zany nahatonga azo mitady volany amin'ny faritrany io aloha mandrapa enjana be angeky iny fitadiavana asa ty andreny vohatra amin'izao
nareo zao misambatra koa. Manina koa? Tonga dia mampiatra vetrany izay ny ratovinao amin'ny orinasanareo ihany fa tsy popopo etseroan'ny fitadiavana azy izany intsony. Indreko ke za raika tsy dia marisika ny asaoko. Fa ahoana ke? Dia aleo tena fotsiny a. Ary ndao amin'izay kia tsy ho tapitra eto mihitsy ny resantsika roavavy na dia ho ariva ety ihany aza ny andro raha izay ela tsy ny ao nan'izay. Sady sao dia ho be dia aty koa ndriko. Jereo angera tsy efa manaratsy tarehy ery ilay rafily e. Manao ahoana ny fianaran-drano koa hoe mandeha tsara Miandalana eny ihany vao ny sasaka raha teo moa ny taom-pianaranako. Tsara zany anaka, za koa moa tatoato somary bebe asa foana dia tsy afaka manara-maso an'izany firotsony. Mbola ao anatin'ilay fandamiana an'ilay fifanarana tanteraka mantsy izay zao dia tsy afaka ilamina mihitsy raha tsy mipetraka tsara zany koa. Aza manahy dada fa miteny ihany raha vao misy manahirana ka. Fa hono tokoa ary dada. Miainanao anaka. Mbola afaka mandray mpiasa ve ny ao amin'ny dada ao? Tsy mifidy fa izay mba posta tsaratsara. Ohatry fa izy anaka no mitady asa, lehilahy sa vehivavy? Lehilahy, namako le izy. Mpiara-mianatra taminay fa nijanona tamin'ny herintaona. Izany hoe manana lisansy sa? Ie, izay mihitsy ka. Tsy mety mahita asa foana izy hatramin'izao nefa dia efa nanomboka ho viany izy io sy dada ny tady. Eny e, ndrasa loloha anaka fa hojereko mbola vao nandray mpiasa vaovao anankiroa indray mantsy ny orinasa tapa-bolana lasa dia tsy haiko raha mbola hisy toeranako. Miteny amindreo ihany ahy. Fa dady ahoana indray zay ry Aintsoa. Tsy mampaninina ny dada ve raha hoe hoentiko aty an-trano ilay olona miaraka amiko? Eny e, misy ohatr'izany indray moa ve anako, sady izay mihitsy anaka no tena fahendrena. Andraso aho rehefa tonga izy dia asaiko mankaty fa mbola tsy eto mantsy izy. Ka ilazao mialoha fotsiny afa sao dia amin'ireny andro maharaikitra ireny kosa. Tsy maintsy miteny any dada raha vao afaka izy ka. Dia aza tao hoe lamory dada mivalin'ilay fangatana momba an'ilay asa. Eny re, ary miomana amin'izay ndry raha tsy misy atao intsony dia andao hiaraka amin'ny dady. Ela mihitsy izay tsy mba niarahantsika mianaka ny voaboko izay ko. Ka rehefa tsy teo intsony eny dia tsy nirarahin'ny dada intsony aho. Tsy misy an'izany ankifa mba sahirana amin'ny asa fotsiny ho dada. Kely sisa dia lamina io anako zany. Dada izany foana. Mandehana ho miomana fa aza dia be dongodongo intsony. Dia aza ela. Izay atapaka lalan-dran'olona ka tena tsy hafananoatra kia fa azafady fa aiza nefa ny findainao e. Za ve rangany anjo foana sady nandefa mesazy fa tsy nisy foray daholo. Ka tsy maintsy niverina tamin'ilay toerana nilazaiko indriny ahy kia. Nisy nakatao posiko teny amin'ny stationnement tamin'ilay izay vao iainga nefa nifindaiko niaraka tamin'ny saran-dalana tokony hiverenako dia izay no natarika tany. Na liany etsoko andry teo aza nge an'olona nindramime. Dia nanina nefa izao raha mba hanendrana tole teo indray dia mba nandefasana vola raha tsy nisy. Tsy mety aza ny lehilahy miankin-doha vehivavy izany ekia. Fa nga tsy natao ifanampy ny mpifankatia e. Tsy tiako mihitsy ianao mihazona an'izany toe-tsaina izany. Tsy hoe hifanolotra fitiavana fotsiny akory ny antony iarahan'olon-droa fa mila mifanavitra ihany koa raha tojo fahasahiranana indray. Tsy voatery ny lehilahy foana akory no anao an'izany. Aoka re izany fa efa tonga ahy. Ka tsy mba nysainao akory nge ny tebotebona azo any andritran'izay. Efa hoe mifona ho aza fa tsy hanao tsony. Dia oviana indray izany izao ianao fa azo finday? Rehefa mahazo vola. Dia tsy handraindray izany raha mba omeko afaka ampiasaina aloha mandra-pahatonga an'izay. Ka tsy mety amiko loatra ngery tsotsony miankin-doha amin'ny vehivavy ahy. Na mbola tsy hanasa azy afaka miandry foana. Manda, aza piarina amiko izany fa mankarary aka. Dia inona nefa izany ozy ianao no ifandraisantsika mandra-pahafahanao mividy?
Sa kosa ianao mihitsy no efa tsy te hifandray betsaka amiko tsony. Za moa ve no teny an'izany kosa fa mila miaina amin'ny zava-misy fotsiny aloha dia tokony hifanaraka amin'izany ihany koa. Za nge tsy manana rena nolovaina tamin'ireo ray aman-dreniko tsony. Manda, ho vinaka ianao vao ho resy lahatra ka hiala amin'izany fisainana izany. Fa ahoana To tsy raharahinao akory ny fisiko fa izay mety aminao foana ny tanterahanao. Raha mba fantatrao moa fa sekondra ray tsy ahitako anao aza efa mankararary ny aiko okizay akia. Zany koa moa ve dia ato ampitomany Hitanao izany. Tsy misy dikany aminao akory ny fisiko. Aintsoa matoa miaraka aminao dia zava-dehibe amiko ianao zay. Tsy hoe sanatrika hoe zanaky ny manana ianao akory dia anararoatra an'izany tsy zany velively fa noho ny fokon'ny tempo ary mitempo fity aminao. Noho izany dia tsy sitrako loatra raha hoe hisy fifandraisany ireo zavatra ireo Ka matoa koa nanao eny dia tianao koa ary tsy misy saiko ananeritreritra afa-tsy izany. Fa amiko rehefa mifankaty dia tokony hifanampy izay. Tsy hoe sanatria mirehireh fa manana ny ampy fa raha mbola misy ny azoko atao dia tsy maintsy manampy ana olo tiako Azonao izany? Eny ara fa hitady hevitra kely fa rehefa tena tsy mahita dia miteny amin'ny ry any akia. Moa izany izy koa. Mafilo. Eny ary. Ary manahoana ilay asa nandrasanao? Ka mbola tsy fantatro fa ny finday tokony antsoina azy ity izao veriko. Ka maninona raha antaniana any fa soa dia efa mba niantso anao ihany azy izy ohatra. Ka raha pitsy mihitsy izao ny heritreritra ny andalo any ka. Vao teo koa nge any tonga tia hitandry loatra dia ny ry aloha no vonjeko voalohany. Ay ve hono mba manana ihany Nahoana moa? Saingy teren'ny fiainana indraindray dia tsy afa-mikofoka Ka vonona raha hoentiko any amin'ny dada. Tonga aloha dada androany. Nga hitanaka fa mba nisy ny alana aloha tao dia na aleko nandeko. Ay kosa. Mba zavatra tsy ho efa kosa izy izany Ka resaka fizaram-pananana angely izy anake. Fanganareo mifandraraha amin'ny resaka fananana koa amin'ny orinasa. Resaky ny samy mpiara-miasa ki izany fa oka le izany mandry Aintsoa. Fa nanahoana tokoa dada le asa. Ay tokoa moa ka izao misy poste azoko omena an'izany olona izany fa mba saivy manafitra CV kosa izy koa. Ay kosa. Raha vao mihaona izay dia ho resahako izy ka. Fa mba asa amin'ny fanandrifon'ny mari-pahaizana nanany ihany anefa izy izany. Ka asa voatery no aloha ny CV ny hitako ny traika fananany kosa dia arakarak'izay no tsaratsara ny toerana omeko azy. Ay, za mino fa afa-poan'ny dada ny fahaizana ny nanany ka. Eny hita eo Mianga fotsiny ihany mba nomezany dada toerana tsaratsara ho azy namako be nge izany olona izany Ao hita eo izany ho aroana ary Aintsoa. Le namanao ino atao tsy nandalondalo tato ato lova soa moa ty anarany. Mbola somary sahirana izy dia tsy dia manam-potoana andehanana aty aloha. Tsy tety mantsy izy tamin'ny herinandro fa vao tonga tamin'ny lahady teo. Hoandray ary fangaha izy tsy asa ndraika. Ka tsy ho aran'indray hono le sady miasa no mianatrako. Moa ny fanadinana koa efa nome manakaiky. Dia mahavita miantro olona mihitsy ianao ty anakako. Ka namako kosa ve mory dada dia tsy ho ampiako raha misy ihany ny azoko atao Mampalahelo nge ry zareo Izany koa aloha Ndray aman-dreny efa tsy dia maharaka amin'ny fiantonan'ny fianarana intsony. Mba mpanaterona amin'ny mboankazo amin'ny fihinana vetivety aloha fa mafana loatra izany andro izany anako. Ay, andrasa ry fahalaiky vetivety Fa nahoana indray ny tsy nandro ny firavana kia. Ka tia hitanao sahady ako. Atao voalo ny fianarana dia mbola manana fahafahana.
Raha tsy ry nisisika be tamin'le antso ankeo iny nge tsy nanaiky nakaty sady amin'izao oro zao ahy. Ka zange ho aty ahitany lahy efa ho firy andro kosa izay tsy nionantsika izay. Say lahy tsy mba manina. Aza dia mandray atendrony foana ho andry. Ny mahasolo zao ny lahara-pahamehana. Zao tsy tiako tsy ndry manapaka fianarana toy izao momba antsika. Andray fa nahoana kosa? Ka zavatra tsy isan'andro ange izany. Tsy azoko mihitsy ianao ka. Toa maivana aminao ery ny momba antsika. Sasana tsy efa nian-danty izany. Entsoa, aza zatra mandray atendrony foana ho matoa mitsinjo izay mahasoa andry dia mbola fitiavako andry izany. Ifakaiky nge mifanadinanareo Vitao tsara aloha fa aorian'izay tsika mbola manam-potoana betsaka hampiainana tsara ny fitiavantsika. Tsy fidiny ange no mirendreny fotsiny toy izao Fantatro izany Romanda. Saingy vao mainka amin'ny tompo ny teboteboko raha vao tsy mahita anao tiako nge ianao tiako noho ny fiainako rehetra. Tsaro fa zahako nge mba toanao ao fa miaritra kely akiri-tsotsoa zany aza manany amiko ianao fa na meritona aza nge aho tsy maninona ny fahasambarako aloha zao dia mahita nendrika ao. Fa zao tokoa Romanda. Ahoana ki? Nambarako tamin'ny dada mombamomba ny lahy rehetra. Zany ve? Ino ny tsy fanananao asa moa izany raha marimariny dia nanaiky ny andrainao hiasa ao amin'ny orinasa izy fa mila ny CV-anao fotsiny. Ay ve? Dia fanambaranao ao taminy ve ny momba antsika? Miandry ny ahatongavanao any an-trano koa izy. Fangaza fantany. Ka ny mba hahafantarany ianao mihitsy ange no mahatonga azy miteny an'izanyko. Ay ve? Andraso ary fa voalamina ny fotoana Dia ahoana izany ilay CV teo? Tokony tsy ho tara ange Eny ao fa ezahako. Ay, dia oviana moa izany ianao vao azo finday Tena ilaina ange izany mbola tsy fantatra ki fa za mbola tsy nahazo vola. Ka tiary raiso tia loha ampiasaina. Vonjo maika iny fa tsy ahatananao hividy ihany raha mahazo vola ianao. Dia inona indray nefa nao ampiasaindray raha ny finday indray mihitsy no mena? Efa misy ray ity ka. Zany Ino afaka mamerina an'ilay pisinao taloha ianao raha tsy mety aminao ny ampiasa an'iny fa efa nampidirako ihany ao. Le faharoa amin'ny pisiko iny mantsy no ao. Misaotra kia. Manda. Ahoana ki? Mbola miangavy aminao hatrany mba ny fifankatiavantsika no ataonao voalohan-daharana amin'ny momba antsika. Izany moa aza diso mandalina loatra ny ankoatran'izay intsony. Tsarovy hatrany fa ianao ny fiainako. Izany Manda. Lovaso? Hoay, Manda, manahoana ianao? Manahoana ry? Fa aizaki Aintsoa? Mbola nanontany zavatra any amin'ny birao any vetivety izy. Ary elaela tsy hita. Eto ihany aki fatako ny adi-piainana. Nefa dia bolangina foana. Ny kosa tsy voatolana ve zao ny sisa raha afaka kelikely? Ny Aintsoa koa ve moa dia amelanao toy izany. Raha tsy hoe nga anao mafilo indray. Fa mafilo ahoana ka? Ka ianao le tsy azo ahodina amin'ny hevitrao ioko. Mampalahelo anahy mihitsy ange Aintsoa raha mitantara amiko ny andavanao foana ny fanampiny anao Tsy hoe izy hanampy ange tsy tiako fa le iakin-doha amin'ny mihitsy nohatra tsy dia mety amin'ny fieritreretako Na zany aza tokony tsy dia andafoana ny fanampiny ataony ianao mampalahelo azy ange zany rehefa mba manana fahafahana ianao mahita izay atao indray. Tianao loatra ange ny namako iny Romanda ny ati-tsainao no mba mahazo azy ihany koa. Eny tsapako ange zany no heveriko fa endanja mantsy ny fitiavana raha ny varalila toy izao ny fiainako. Tadidio fa tsy ao an-tsana Aintsoa velively mihitsy izany. Ny anarina anao indray aza ny tanjony. Tsy nahaposiko indray zany. Fa nga koa moa fidonanao koa ny toy izao
sady haintsoa tsy misainany amin'izany. Efa nitianao izy hony ary tianao foana na inona na inona. Ary aiza foana koa ary tia izy no ela be. Efa intany kosaka. Iny tokoa. Manahoany Manda? Manahoany ry? Toa ela be ry kiala. Ka filaram-be nkekiny tao e. Fa nahazo ihany. Ia nahazo ka. Dia ina le tsy mivaovao malala. Nga efa ela be lany tonga teto? Tonga kelikely dia tamin'ny Lovasoka. Ka tsy nampilaza miloko. Lasa hitanjy ireto fotsiny any farany fa aleo ngamba ary izy roa andeha. Efa mba tsy irery-tsony kosinareo zao. Zay fa veloma. Veloma ry ki andriko ki. Veloma Manda. Eny ki. Misaotra kia, veloma koa ndry. Efa nitondra an'ilay CV e? Efa ato ka. Fa aza maika milaza amiray indray aloha hoe anaty Matahotra ny tsy ampidiriny anga ianao? Ka sao dia laviny raha fantany hoe za le miaraka amin'ny zanany ihany no mitady asa ho aminy. Aza manao hevitra taingina ho aho. Dia mihevitra izany ianao fa tsy afaka nalanao izy na dia hoe efa tafiditra azy ianao raha sanatria ka izy tsy fankasitrahany an'izany. Asa koa. Sady tsisy an'izany koa kanjo e. Aza be hafa ho raisiny foana ianao. Mila mivonina fotsiny fa tsy maintsy hiatrika azy tsoely. Fa hono aky? Fa nga mondry io tsy alain'ny sofiranareo tsony ka. Efa nasaiko nandeha izy tamin'izaho le mbola nilahatra be tao ka. Ary soa ihany tokoa saika tsy nahitanao azy izany. Ary andao ary ianao tonga dia aterina hody sao dia ho tara eo ny tolakandro e. Tonga indray Manda. Adinonao sady nga le fiangaviako. Tsy raha tsaonao koa nge izany e. Avelao aloha mba hiaina fahasambarana raha mba eo anilako ianao ka. Tsika nge tsy hoe mihaona isan'andro e. Ka andao ary aloha hitady zavatra ho aniny e. Dia avy eo manohy an'iny lalan'iny amin'ny ditongotra. Tena faly be afa ho raisiny dada hiasa ao amin'ny orinasa ihany Zany. Efa any aminy ny CV any. Fa nga efa fantatry dadandry hoe iza marina izy eo amin'ny fiainandry zanany. Fantany fotsiny hoe misy Manda miaraka amiko fa tsy mbola fantany aloha hoe eo ambany fifehezany atsoatsy e. Zany. Manda koa nge miahy tsy fantatro izany foana e. Efa niferany mafy mihitsy mba tsy hilaza izany amin'ny dada aloha. Ka matahotra ny momba azy manoloana anareo izy koa. Ka niazaka izany foana. Tsy matoky atsony izy nefa za efa mba miezaka manala azy amin'izany fa tsy haiko mihitsy e. Ka zao ngeki e. Mananilanelany saranga misy eo amin'ny fiainanareo ankehitriny izy. Ka efa impiry mo ano miteny azy fa tsy hanova ny fitiavako azy velively izany. Angamba sarotra ho azy ny ino akia. Na dia izany aza dia diso mametsiny azy loatra indry. Tsy dia meloka ihany koa izy raha manoloana ny zava-misy. Ena nanam-porofona kifa hoe nananana izy na ory toy izao dia tiako. Ary ho tiako foana. Ka raha tazana eny amin'ny foana izany dia sinja tsikelikely ny ahihany. Tsy mahasasatra azy izany. Izany mihitsy no nanapahako hevitra aneo azy amin'ny dada. Efa ela kosa inerana izay sady hevitra mety mihitsy izany kia. Sady raha zatra mifanerasera amin'ny dadandry tokoa izy vao maika mora ny fanjavona ny tahany ahihany izany a. Mampananga aky dia sao dia hibahanao an-tsainy loatra izany ahia izany ka hoe ampihana ny fitiavany hatreto aloha tsy mbola tsikaritra eny amin'ny endriny izany ka. Mahana ihany fa zao mila manampy azy fotsiny ho andry hanasana an'izany. Efa fantatro hatr'izay koa fa mba matotra ihany izy. Mila mifanampiandry izy na dia tsy milobava azy. Dia izao koa hoe manampy andry ihany koa fa aza matahotra. Dia misaotra kilova soa. Misaotra. Tonga ihany anga rentso le olana lazaindria sao dia amery fotoana eto fotsiny mantsiko. Manda kosa tsy manao an'izany e. Olona matahotra amin'ny zavatra atao rehetra izany.
indrindra moa ka hoe eona voalohany amin'ny ora fozany asa mantsiko efa andalana izy ka fa nanahoana aloha momba n'le olona nanatitra CV iny mety ihany ka zao retsoa asa evy makany ampiasana izy amin'ny ahoana re zany amin'ny alatsinainy amin'ny valo zay ay ao fa ampimaniko ary izy fa ahoana anaka ahoana dada fa mba manao ahoana loatra aloha zany olona tsy mampandromandry anjanako an'izany ohatra ny olona rehetra ihany fa everiny dada ohatra ny inona indray moa eny tsy lavina nge zany fa mba manao ahoana ho reo ray aman-dreniny ny fiavindry zareo ny de andraso ho tonga eo izy de ny masony dada mihitsy no maharitra azy mivantana amin'izay efa tsy lavitra tsony nge izy tsy maintsy ianao vaty zay raha vao tonga omba vaty ao sary-pisaina ary ny dada fa tia miantsy de sady indraiky ho izy andraso fa itsena azy vetivety aloha Mansory manda mandroso dado ahoana tonga nge vahiny eo mipetrapetrala izy misaotra ke atray ay efa tonga ary aiza izyko manahoana tompoko fanga izy so de mba nidisy fandraindray indry fa le olo tindrian'ny rasatsika nge no tiako tenenina rentso izy ary mipetra dada ary anaovako ny fifankafantarana fa zany ihany mbola isiny aiah eo maika rentso fa aza rinao fotoana amin'izany dada izay fa lasa aloha lasa aloha dada ho velao izy raha mbola manana ali ka tsy azoko nge dada vonina tsara iandro ny fahatongavanao ny lozako ny tsenanao teo zany teo ve de tsy mazava aminao tsy mendrika nofinantiny aminao vavitokany azy satria maloto sy manta velona andray kosa velao ary antso andeha sao de andotona mindra fofona atao tranonareo ato ka andray romande zange tsy nandroka anao hodinao fanina nga ny hevitry ny teny rainao teo tsy mendrika anao ary antsoa eny na dia ny andiny trano nenanao aza zanga no mitianao sa dada ka raha tsy akasitrany rainao moa ve afaka anao inonao ianao raha dada ny tsy tianao de ny fitiavako jerena ary manda tsy mbola nanao fihetsika na nylobavany zany ka ny andrainao nge ho mazava be ka efiny zany fa ty velao andeha aloha raintsoa de nio tsara aloha zay tokony ataonao tsy miova ary tsy ova amin'izany hevitra zany ninninona zay fa velo mianao manda mijanona aloha manda ifonako ny nataony dada fa mijanona ho manda iny tsy mampitomany anao anaka reve mba fanatsanao ny olo tiako fa hainao ty anga efa lasa dala sazonao de sango raha n'olona hatramin'ny fitiavana any anao ko maninona mora izy ny tiako za rentso tsy mila olona toy ireny manangana akany mihitsy raha hitsetrakatra fa aza ny voninahitro mihitsy no rehefarehefanao am'izay fatin'olona rehetrarehetra zao de miteny anao zay zany misy tsy naposiko ianao no anana toe-tsaina mirehefarehefa amin'ny tany toy izany zay andraisanao azy tsy maninona fa tsy mila niny mandingana ny tokony ambaravarako itsony azonao zany ary tsy te andrea hoe mbola miaraka aminao izy azonao zany nahoana kosa moa any didinao amin'izay tiako toy izany ka tsy mila ho raha mbola olona toy ireny tsy mamerina anao an'izay tsony mbola olona manana ny maizy azy eo amin'ny fiarahamonina ihany ve anaka nefa ny olona apakatra anao zanako vavina ny lamba naronany vatany aza manahirana azy ka ninona ataonao tsy andrava amin'ny fitiavana ivelively zany entsoa de miteny anao azay anaka miteny anao azay zay ataonao tsy maninona fa tsy saraka mandy zany ay tiako izy de zay tsisy ampiovan'izay teniko izay na ny fahafatesana azy
Dada, Mitenena eo ihany ange ianao mitenena ihany ange ianao ohatran'izany ndray ry dada. Dia sanao ve nikasy tananay? Ka raha mendrika an'izany moa ve maninona kosa? Tsy mbola nandany tena ho hatramin'izay nenako. Tsy mbola nankarary akory reny ratsan-tananao reny. Ny antefata ty amiko nefa 20 taona teoriana no tsy fankasitrahanao ny safidy-poko ihany. Ny mba fahasambarako sisan'izay tsy ho anilanao tsony. Ka satria efa lehibe ianao dia mitady ho mafy loha Mba zavatra ray tsy nampitovy hevitra antsika mianaka ve dia tsy mba levitra ho fandreseko mba miangavy ary dada. Aintsoa, asa mandray atendrony fa hoe tsy fitiavako anao zany anaka. Ny mahasoanao hatrany ange no atolotro anao hoe Ka ny eo anilan'iny olona iny maso kokoa amin'izao raha te hasambatra ianao dia avelao ahy araka aminy amin'ny kahalalahana. Tsy manakana anao ity fa raha olona tahaka ireny anaka aza manatena azona tsodrano avao ty amiko kosa aloha Tsy ty afa-tsy izay intsony ny foko, fa na manaiky na tsy manaiky ianao tsy maintsy mifankatia izay. Mbola ampiovan'ny foko mihitsy ianao ty mampitandrina anao farany ary Iantsoa, mampitandrina anao Ataovy izay ataonao fa tsy maintsy mivady izay. Iantsoa, Iantsoa. Dia zay iny savanisy tsy namposiko ny dada na vita toy izany. Ndray aky tena mampalahelo aky izany ka Tsy fantatro intsony izay atao aky feno loatra ny foko tena aleoko loha ny ala. efa na iny manda ihany ange zao trangan zavatra zao izany na tonga azy tsy dia natoky andrireny. Ka tsy dada ho any ho vadiny fa zaho mbola tsy nikitika ny fahalemenina dia indray mbavakory eny mino afa-tsapany koa izany. Saingy tsy afa manoatra ange izy manoloana ny nahitanao masoandro Tsy misy asakana ny fitiavako azy zany ry Lovasoa na dada aza. Enona ny fahafatesana aza. Tsy hoe zaza tsy ampy taona akory ka hoe fefefena amin'izay safidy-poko. Fa naninona ary any dia ohatran'izao vao ampahoriany. Iantsoa, Inona loatra ny raha tsy nataoko oka izay aky ain'Andriamanitra ange ny mandahatra ny zavatra rehetra tadio fa izay mahasoa anao ihany ny atolony. Ka tsy mahasoa any zavatra piarin'ny dada amiko ankehitriny. Tsy mahasoa any fanavaka vahatsaranga fantsiny ao an-dohany. Raha anjara andry aky manda dia tanteraka foana io ankino amin'Andriamanitra foana. Ary maninona raha antsoina aloha manda dia asaina makaty ary. Ilay telefonina nomeko azy ary kina velany ao an-tranoko. Sady mbola tezitra tamin'ilay nataony dada teo izy. Mety mbola mafana fotsiny ny fony. Izao alamina aloha ny saindry sao dia arary eo sanatrika izay voaloza. Ndeana aloha mitsotsotra eny ambony fandriana fa izay karakara sakafo vetivety. Ela kory toa misy izany ka ny olona vera nga mangina rereto fotsiny. Tsy efa tsasakadiny izay nefa tao mbola tsy miverina foana. Ny foana toko mba hanalana ora nefa ty efa ho lohabaty. Tsy ho ampy 10 minitra kory ty dia ho faty tanteraka raha vao hanaova connexion-ko. Mandreraka. Eto koa tsy misy na dia toerana analana etaeta kory azako. Ary toa efa ela ihany anie natazanako an'io banda mipetraka amin'ny seza io izany. Mananolana na miandro olona koa ngamba izy io fa toa malokendrika sady lasa amborolalina izany hatramin'izay natazanako azy izay. Aleo ranga tonona fa izy koa ary ty mba tsy mananamana koa. Sady tsy lavitra kory neny fa mahatazana tsara ny Tommy raha miverina eo izy. Manahoana Manahoana ianao ry tovovavy? Tovariana be ianao.
afaka maka toerana eto anilanao eto tsy mandinona ka sady malalaka raha ty io. Navalina aloha ny anarako e. Ay, faly mahafantatra ny raha matokely navalina. Za kosa manda ny anarako. Dia faly mahafantatra ny manda koa zaniko. Tiako kokoa raha mba hoe atsoinao toy izany amin'ny anarako fa tsy tovonana toy n'ilay teoko. Ay. Sao dia tsy tokony alingelena aloha ianao e. Toa miady saina mafy mantsy ny fahitako anao izany. Tsy misy an'izany ry. Manan'olana goavana. Ka afaka mandray ho namana sahady ve ianao e. Manomboka amin'izao reresantsika izao. Raisa aloha ny tanako raha manaiky ianao e. Zay manomboka amin'izao amin'ny firy moa izao. Amin'ny 3 ora sy 10 minitra mahery 7:30 sekondra zao dia mpinamany manda sy navalina. Manaiky ve ianao e? Eny raha rifa manaiky ahy e. Mahita atao mihitsy ianao ka. Za koa ohatran'izany mihitsy ka. Tsara ho fantatrao ihany koa izany satria efa mpinamana sika izaoko. Io indray ianao dia lasa amborona. Tena tantarao amiko aloha hoe inona ny tena mampisavorovoro ny sainao toy izao e. Aingana fa vonina ianao kosa ry ohatra iza moa izy teo azafady. Moa zany iziko. Herim-po verimaina fotsiny tatatatako teto minitra maromaro zaiko. Ny anarako aza efa narianao amin'ny sofina vanana sahadiko. Tena azafady re, miala tsiny be dehibe Ohatrany mandreraka sahady miresaka aminaoko. Ohatra fangatezitra kosa ianao e. Ka ho sanda ny fahatezerako nataonao dia tantarao aingana ho azy olanao aingana. Ka lizy angiaky ka olam-piainany zany hoe olam-pitiavany. Niadina reo sy ny sipanao. Eny sahalala amin'izay ihany fa ny tena fototry ny olana tsy tian'le rafozako le dadan'le tovavy moa zany. Bandy ohatran'izao ve? Fa nga ianao maditra be? Tsy hoe zany kosa fa tsy mifanentana amin'ny sarangany zareo ny fahatrako dia tsy akasitrahany. Dry mba ranga mampime koa zany ka. Toe-tsaina efa taolo be zany. Aiza koa ny zanany no ahita bandy bogamy be ohatran'ilay e. Dia nanaiko norahonany tamin'izany koa ve kiala? Tsy fantaro aloha fa zany ny aly e. Fa nga dia tena deba be mihitsy izy zany dia tsy misy dikany amin'ny mihitsy ny tohanao izao e. Azo lazaina aloha e. Eny marina ihany ngeny azy. Fantany fa hijaly le vavy-tokany tsy mbola nandia fahasairanana raha mbola izany no ianterany. Fa nga ianao tsy mipaosy tsony ka? Efa nijanona tamin'ny herintaona. Raha taona lasa mantsy izay no nandoa ny tany ny lozam-piarako tia nahazo azy mivady ireo nahitako masoandro dia tsy nisy nanampy ahy. Zany ve? Mampalahelo izany. Ankoatran'izay nipodon'ireo tsy matao-to dia nefa niarinan'izy ireo. Ankehitriny dia izao ny farako. Tanapolo sisy. Ny fianakaviako raha teo koa moa tsy miraharaha nomba akory. Mahony anazy ny tantaranao izany. Azafady vetivety fa tia ilay olona andrasako. Allo? Faiza foana e? Efa latsaka kelingery intsony amin'ny fito e. Fangaino io tsy hianatra hotareo ihany Ohatray aintso ange zany teneniko zany e. Tsy hoany Ohatry ka tsy hanao ihany anga no nilaza tamiko fa efa akaiky ny fanadinanareo e. Dia ho aiza zany ianao miomana io ka ho aiza? Isaleako fotsiny hitondra fiara fa tsy mila mpamily. Oliaintsoa fa ho aiza hoa? Hoinao moa izay aleako fa rehefa tanteraka ny sitraponao dia ataovy ampy anao izay. Iaintsoa dia ankalanao arainao nahitanao masoandro ve ny fisian'ny olona tsy ahavita inona akory eo amin'ny fiainanao iny Zany fanambaniana ataonao amin'izany indrindra ny tena mahafatifaty aminy raha tsy fantatrao. Angamo fidinao azy zany e. Toa anao mba maty-vady tanora ihany koa no manjo azy. Iaintsoa so dia mba tafa oatra loatra ny fanimba azobanao rainao ne ahy. Ary namiteanao ny zoko angamba rariny fitiany kolokoloana nandritry ny 2 taona ny tsahanao tsy haniry-tsony tao anatin'ny sekondra ray monja. Rariny zany aminao. Rariny. Iaintsoa mahasoa anao zany anaka matoana ataoko fa ny tsy takatrao dia zany indrindra ny poizina tsara fony nanimbanao ny fiainako.
na mitenao no aviko. Aza matahotra anao sombonaiky fa efa tsara rafitra no avinao nomamiko a. Ny mahasoanao foana nge ho any katsahako e. Tsy misy dikany amiko izany. Raha tsy eo anilako hiaraka hamakivaky amiko koa amin'izany no tokany foko alanao indrindriny e. Indrery ny fiainako. Izy ihany no any fahasambarako. Tena zazadala mihitsy ty. Na ny vadiko andanako aza tsy maninona e. Ataoko fa efa mba nandalo lalana toy izay ihany koa ianao. Ary azafady ianao fandeha. Andray anaka, fa hoaiza anao e? De mbola miteny anao so de mihevitra ny mbola ifampitakosina amin'iny tovolahy iny ihany ianao amiteny azay. Iranao tsony ny fiainako makasika an'izany e. Rehefa tanteraka ho any fanirianao dia ataovy ampy anao zay. Fa de inona loatra ry Aintsoa tiana azo anao a? So de mba azonody mihitsy aza anao tianaka ka tsy mahafantatra tsony izay tokony atao a? Ianao mihitsy tsy mahafantatra tsony izay tokony ataonao fa mivera tena. Ary eo ianao andehanako afatara. Ka tsy mivoaka eo anao raha tsy milaza izay aleanao kosa e. Ie, izay ihany. Hivoaka ny ivelan'ny trano aho dia omenao lalana amin'izay. Tsy mahazo mivoaka izany ianao raha tsy ho any am-pianarana. Azonao ve izany e? Dada, raha mbola tianao ny tohizany etsokanao amin'izany anarana izany dia avela ho ande. Iza koa ary zany manilingilina zany e. Ay marina. Efa atoandro be ka ny andro. Za moa variana tamin'ity filma ity teto fotsiny. Aintsoa. Manda. Fa inona moa mbola alehanao aty ha? Manda, tsy mino afoana ianao. Zao ny tenin'ny rainao ry Aintsoa. Avelo ahy itolona rery ny fahantrako fa azatako senina tsony. Satria tsy tia atsony ianao. Dia anymetsiny avy ianao raha tonga amin'izany ahy e. Manda, ny any fitiavako tsy ho voakosoka mandrakizay izany ninona. Ny foko enona fa aza mivaky loza efa fantadany. Ka tsy akasitraka an'izany veliveliko izy na hivadika ho taona aza ny hamaroany andro e. Ka za tsy afaka hiaina tsisy anao izany. Manda, ny fitiavako anao ajerena. Tianao foana. Manda hoa. Marina ny tenin'ny rainao ry Aintsoa. Ijaly tokoa ianao raha mbola mikiro hoe ampifikitra amin'ny fiainanao amiko e. Ny afitsoko ny rainao koa mbola tsy fantatra. Fonina foana raha tsy hemitra misedra koa ianao. Tena avanem-ponao foana ve reny teninao reny? Fa inona foana kainy dia tsy hanananao fatokisana amin'ny fitiavako e. Valio a? Mifola ry Tsotsoa. Tena mifola. No heveriko fa fihetsaram-bela tsy fotsiny sisa no niarahanao tamiko taorina nahafaten'ny papa sy maman reny. Tsy manana ho avy tsony inge ahy e. Andray, tsy maintsy miady ro manda vao tafita eo amin'ny fiainana. Aza manaiky ho resy tsy miady izany. Ny fitiavantsika farana. Fa angandry tsy andeha fiara. Aleoko ia hiaraka andeha tongotra amindrika. Mbola oviany ty latsina ny fakahitana indray. Ay moa, zarako aza. Sady mananamana nala fanginana eny an-dalana. Ka andao ary nalava lalana e. Tsy bety indriny fa raha taraiky vao tonga any an-trano. Ka raha tsy zazakely akiko. Ka hono ahy e. Efa milamina angany olanareo sy dadandry. Samy maka ho azy akia. Sady izy koa tsy dia maharaka hoe efa nilamina izay sy manta. Sady ndriko aloha tsy tokony hanohatra sy hamalaza izany loatra tsony. Raha indringa izy e. Olo-tindry taloha mandy iny ary tsy afaka hisaraka amindry mandrakizay. Ka tsy tiako kosa kiny zavatra ataony a. Tsy hoe momba azy aloha fa tsy dia maminetsiny azy loatra e. Raha tsy mbola mahafantatra ny lasany mandy izy. Ka ny fanambanina ny tsy manana mihitsy angekiny tena tsy tantoka mitoetra ny dady e. Manao tsinotsinona ny ambany saranga amin'ny loatra izy. Ka momba ndry zanany kosa angeny mahasaro-piaro azy. Keka.
tokony anatsany safidiko izy raha ny ahasambatra marina ny tanjony. Ka samy manana ny fandraisany azy nareo mianaka zaniko. Avela hoanka izy andresako izany fa mahakarary andoha fotsiny koa ka raha dada tsy ahasakana ny fitiavana Somandy izany. Izy angano tsy fantatro. Fa efa nahita asa izy izany. Mbola avy eo mpikarakarana an'izany aza aho. Dada mantsy tsy ho azoko tiana ny amin'izany intsony. Andoloko hijery jus kely ato fa mafana loatra kosa ny andro izany ka. Mba hanao jus naturel roa azafady e. Eo kia. Misaotra kia. Oay, fa tsy manda ve kiry? Aiza ki? Ry apitria kia. Jery fa miarana mindra amin'ilay vehivavy borivolo io. Eny tokoa e. Ry tokoa e. Andao kia nantoneny a. Sady tsy mahatazana antsika kory izy izany. Andao ary. Manda, manahoana? Manahoana nareo rovavy? Manahoana? Izy aloha navalina namako e. Dia izy io sary navalina no haintsolo tiako a. Dia izy no lova so namany. Ay kosa, faly mahafantatra. Faly mahafantatra andriko. Toraka izany koa kia. Fa hono ho aiza aloha nareo rovavy izany e? Andeha ohatsy izay fa avy nianatrako. Ary nareo aiza? Anaty rano navalina atsy amin'ny distrika atsy. Tsy aleo ve mandeha amin'izay sao dia tsy hatratra an'ilay olona eo ndraiky io. Aleo izay andeha tokory manda. Sa ahoana kiry Aintso? Ndao ary. Makany amin'ny lahatolakandro a. Izay fa velomina nareo. Velomina. Eny ary veloma koa ny lova soa. Izany olona miaraka aminao izany. Hitako ianao ka tsy mahatoky ny fitiavanako. Fananinona ki? Ohatra miombon-kevitra aminao ihany raha mifanozy tamin'ny endriny. Tena tsy azoko kiny tia ndray hatongavana. Mamita ka zany izy raha ny faminavinandry azy. Raha manomba anazy aloha dia feno fitaka ny tokony. Tsy miteny olona tsy mitovy le tamin'ny sarangany tokoa ny toa azoko. Toa namita ka zany eritreritro izany taloha. Fa ankehitriny ianao tratran'ny angolangola teniny dia nanaisotra an'izany tao an-tsaina. Efa azoko tsapahitanana ny tokom-panantenana ankininy amiko ankehitriny. Manda, dia mino ve ianao fa tovovavy ohatran'ireny dia hiankina amina bandy voadona-piainana ohatranao izao e? Tsy hoe sanatria manambany ianao fa raha ny sarangan'olona toy ireny manana toe-tsaina ohatran'izany daholo. Dia tsy mino izany navalina fa tena amin'ny fony Aintso tokoa ny fitiavany Angamba fangorahana ny sisa mbola hitapikirany aminao e. Na mbola indray mandeha monja ary nahitako azy dia tsinjoko amin'ny fijeriny sahady ny fahabangan'ny fitiavany. Tena mino an'izany vendry aloha Tsy hoe makahala azy fa mba milaza ny ahako fotsiny mba hampiomana anao sahady amin'ny zavatra mety hitranga. Tena tsy haiko intsony izay tena ho raisina momba anaka. Mbola ho tsapanao foana izany tsy ho atsy e. Efa elangana resy le navalina mponamana. Da olona mbola tsy hitako teo amin'ny fiainanao izy. Kisendrasendra ny eo nandray. Dia zao izay mifandray mpinamana izao. Toa mahatsapa sahady aho hoe hafahafa ho an'ny fijeriny ahy. Tsy haiko aloha na izany dia izy fandray fa izany ny tsikarotro. Tsy misy an'izany aky fa ny fotsiny angamba ny vaovao amin'ny fijeriny Asa? Enka ny mba ho diso tokoa ny eritreritro. Fa zao tokoa mandalova amin'ity birôty ianao amin'ny latsinainy fa efa voarainy zareo ny CV anao. Amin'ny valora maraina io. Dia misaotra kira Aintso. Tena misahirana noho ny amiko loatra ianao Za indray ianao sy le teny manindrona ny foko. Fa nga za dia tsy tokony hanampy ianao mihitsy e. Averiko foana na dia efa fantatrao fa mpifankatia nge Tsy laviko ange izany fa tokony mba hiotra hanarina ny fiainako ihany fa tsy handry fanampiana toy izao foana ka. Ekeo aloha io fa raha mahita asa ange ianao dia ho mora aminao ny hanarina ny fiainanao e.
raha misy tsaratsara mandray anao any afaka mifindra ihany ianao. Eny ary misaotra betsaka ke ohatray ary sao dia mba tokony ody amin'izay ndry efa ho ariva ange ny andro hitsanona ty aitso sao dia mba tsy fantatrao raha ny zavatra lazainao maninona moa tsy mahafaly anao nga raha mijanona ty andro any ka ny rainao ange no manaka anatsy anaken'izany tsy ho fatiny ny rangahy iny ve no raha miverina any raha-pitso na izaho koa aza ka zay ataony any tsy zazakely tsony akory hitanao ny famaly be izay mianaka tamin'ny atoandro fa tsy kary no mbola mifandray tsika ka tsy tondrahan'iny polisy aty raha izany zanga moa tsy ampy taony olon-dehibe ary mandaka tompony andraikitra ny fanapahan-kevitro tsy fantatro raha mbola tsy mino izy fa tiako tsapany hoe hatraiza marina ny alalin'ny fitiavako anao. tongatso anao ie fa taiza moa ianao maly rentso dia nahoana koa tsy nandray antso sady amin'izay vonona ny telefona mbola tsy te resaka dia taiza zany ianao io natory taiza tany amin'izay olona tsy mila ady amiko isan'andro tany amin'izay mba mahay mampitony ny adi-tsaiko fa tsy manampitrotraka foana toy ny ataonao ensoa zanako ange ianao anaka zanako anie ianao raha mbola misy lanjany aminao ihany zany dia aza atao toy izao tsony mijaly angiary dady homeo any fahafahana amin'izay safidiny fokodiaviny dada miangavy mba fantatrao moa ny fahafahambarakako raha izany notanteraka ry aintso tadiavinao hitsahana amin'ny tany nohiny olona iny ve ny voninahitro kosy mbola misy olona sahaza ny voninahitro miendrika anao anako fa everiny dada fa impiromity moa ny fony olombelona ary io fitiavana io tsy toy ny taniketsaka hoe afindrako itsy dia ho velona vetivety indray fa raha mbola ny momba ny tovolahy kosa aloha dia aza manantena fiovahan-kevitra fa ty amiko ianao novinanoviana dia raha mbola zah koa ny zah dia aza manantena ny fiovahan-kevitro koa raha tsy hoe zah na manda mihitsy angano tsy ho eo tsony fa oviana hony ianao nanomboka an'le asa milatsinay aloha ay kosa fa angaly tsy misy olona fantatra elohany dia tsy ampiray volana nanaterina dosie tany akory lahy dia efa voaraisahady tsy dia haiko fa iaintso nge no nikarakarany io ay ianao mbola miankin-doha amin'ny any ka mba efa nisahirany eringy izy tamin'ny fikarakarana an'io sady liziko hoe fa vonona tanteraka vo nolazainy tamiko ataoko hoana tsony moa ny andahana zany dia tsy tsikaritra ao ve hoe ohatra ny hafa hafa izy tsy nahatsikaritra ny inona taminy alo fa nagaga fotsiny dia nidonginina tory taty amiko natory taty ny famalo ny sy ny rainy tamin'ny fotoana io dia izay ny antony nampijanona azy taty aloha finina marina ary ny tena ao andohan'iny sipiny mila mailo elahy fa tsy araka izay any ambadika izany andrasy fa raha antsika maso mifetsy ny manomboka eto tsy nety lesa varavarana dia niditra avy hatrany ako oay ay misy vahiny ato aintso mba tsy mahalala fomba koa zany raha olona azafady fa tsy niveriko nisy olona koatra ny manda tato fa nga mbola raikitra be lary manda ka zah zao mbola miresaka man'olonako fa hoana misy lalo ananga mba manam-potoana dia mba nitsidika ka afaka mipetraka niditra avy any ve tsy niandrina mpandrotrona ka hipetraka vao mody manatsafy io ary sao dia manelingelina anareo aloha mifahatongavako afaka mandengy mipetra aloha ianao manda te hisotro rano letsy ao an-dakozia ao tsy azafady miainanao misaotra betsaka ty fa voaraiso matsara tamin'le orinasa lampidiranao ahiny amin'ny latsinainy ihany dia anomboka ny asa
Ay kosa tsara izany ka fa angamo ianao mbola tsy mampiasa finday foana. Afaka kelikely angamba vao tena mahavidy. Ay ary leo amin'izay ary aloha andeha taona nelingelany fakana rahoaina mantsy ny fahatongavako teo. Veloma ianao. Iaintsoa andraso aloha Iaintsoa. Fa misy ina toa tsy eo mihitsy angendry tamin'ny fanadinana nataontsika teo iny patenina bekiny lohako a. Fa ahoana ke? Zara raha nisy nosoratana angeny feuille de copie-ako teo kely foana tsy nanatirako azy feuille blanche. Ndrio mila mandamintsaina fa isesisesy amin'izay angeny examen atoato so ihany ary fa mba le ray teo iny ihany tamin'ity herinandro ity aloha. Efa miezaka ihany aho fa tsy haiko mihitsy akia. Misy sary tsy mety voafafa ao andohako ao. Fa sary inona ke? Nandeha tany Amanda aho tamin'ny sabotsy tolakandro. Dia isy le namany vehivavy iny miresaka eo ambony fandriana ny vataniko tao. Fa angana no fihetsika hafahafa ry zareo? Hafahafa aloha raha ny fahitako momba ny fipetraka izy ireo Zany koropaka be ihany koa manda raha vao nahatazana fa avy dia niditra mantsy aho fa nisokasoka ny varavarana. Tsy ndrara iny hatramin'ny fahatongavako. Dia miahiasa ndry hoe miaraka ry zareo? Manahazany akia. Nianjona be mihitsy ngaky le vehivavy sady nangarika be ahery nankararary ny foko mihitsy tsy nanasiany mandalanjany aho tamin'izany. Na ny arahaba-ta amin'ny oroka aza veke tsy nataony akory. Mety mba tsy te-hanao fihetsika hafa izy fa nisy olona teo? Nanomboka oviana indray maina be hatramin'ny firesany nge. Nisaotra fotsiny izy fa voaray tamin'le asa nampidirako azy hono dia izay ihany. Zao ry Aintsoa, ny fanadinana aloha ke hatrehana. Tsy hoe manamaivana ny atsitsaindria fa mizaha ihany aloha ndry manadino ka marina arary mihitsy nge nefa randrira mitoy zao ka ny olana ankarary andrindra ngaky dia fahafantarana hoe mampirafy ihany mandy. Tsy ho taniko aky raha tena izay marina. Aza miniminy foana aloha fa mbola ihany nge zany. Aroko izay arary eo nge ho andry ndao loatsika ody ndao fateriko ndry. Iandrandra fila io ke fa mbola andalo isotra n'le dezena indray Amanda. Saheraka amiko andry? Tsy maninona fa andrasako ao anaty fiara indry rehefa tonga any. Tena te hafantatra tokoa ve ianao hoe iza marina ny Aintsoa mahafatifaty anao iny? Fa ahoana kirina valina? Avy ianao aty avy dia jereo reto video sary reto. Fa taizaka iny nahazahoandry an'ireo Alefa sy dia ho hitanao hoe iza le miresaka aminy dia manahoana amin'ny fihetsiny. Andraso tokoa ary Alefa sy hoe ka le dizeanay nge io Ie, izy indrindra io. Alefa sy hatramin'ny farany dia jereo ny fihetsiny ho jere. Tsy fihetsika ataon'olondro mifankafantatra fotsiny kosa aloha zao reny. Tsy misy tsy voakitiky ny razatana angiasefo ny endrika mahafatifaty an'ity olo-tianareo. Amin'izay koa kala dia makafy ery. So dia mba tsy marina kosa io na valina. Hitady porofo hafa mazava tsara koatra an'izao aizandray ary ianao raha io masinao io mantsy tsy ahita an'izao vatana mihitsiko ao anaty birao ange io nazahoaka an'io azy efa fika be tsy vita moramorako. Dia Aintsoa kosa ve dia ampirafy ahy to tsy mino an'izany ary na valina. Fa ty sary ty ny tena porofo tadiavinao. Fa nga tena marina io dia sahany Aintsoa ve dia sahany tokoa no mampirafy ahy ka tsy efa niteny ianao moa i olona oroany io no heveriny famendrika ny sarangany. Raha tsy saina tsy mba mangoraka anao tamin'ny anjoanao kory izy fa zay mahasoa azy ihany ny katsahany.
efa napoziko mihitsy hoe tsy miankina amin'ny azo boboka izany ho any sipa oatra an'ireny. Ary so dia izy tezitra tamin'ile nahatratrantsika farany iny kosa raha nahatonga azy anao toy izao e. Tsika angana anao nininona fa izy mihitsy no efa maloto saina any mahana amin'ny atao. Tsy mino an'ireny ary navalina. Tsy mahavita mampirafy azany raha izay haintsoa. Tsy marina izany e. Sakasakao ihany fa io vita izay ny adidiko amin'ny mahanamako an'lahy. Dia afantatra marina tsika dia nitady pirofo mivaingana ary dia namokatra tokoa. Anjara an'lahy indray izany no mamakafaka an'izay tokony ho raisina. Izay fa ilozako aloha elahy. Madomizay laintso manahoana kia? Manahoana ianao? Inakory mba mahasarika an'ity vehivavy ty amiko androany? Hatrizay ny anjonanjona foana. Tsy tadidin-dringa iza navaly sa ilaina hoe eo manda vao tena miverina tsara ny fitadidiana? Tsy dia izany ka. Aza matahotra indray fa mbola ho avy eo izy mividy zavatra tsy ambadika azy fotsiny mantsy izy. Dia ahoana kia? Atao ilozandry mienahena fotsiny ka. Aleo andeha ka. Ary toa hitsoaka sahady rotony sa maika hamonjy an'le DG. Fa DG ahoana moa? Dia DG izy ty lazainao azafady? Za indray ve mody atsafaindriny amin'izany? Misaotra aloha fa mba namaiky nidira manda tao amin'ny orinasany ihany le ry e. Tena tsy misy mazava amiko ingeny tianao ambary. Aza mody faniny eo le pe tsara velatsy tia. Tsy mena mivadika marina ny olombelona. Rehefa hitandrifa tsy toy ny talotsoana ny fiainan'ilay sakaiza-keliko dia nisoloandry an'ilay DG fa indray maraka. So dia mba mivika kely ary ianao ka manjary miteniteny foana. Raha narary saina efa tany amin'ny tombona dala fa tsy ho hitanao iriaria aty oatra an'izao tsony a. Tsy hitako koa nge izay idiranao amin'ny fiainanay sy mandy. Mandray iray foana. Satria tsy nampozindry alala marina o. Soba tanora marina ianao ka nanome zara ho an'ny hafa. Tena miresaka amin'olona mipika kely angamba ka. Aleoko mandeha. Aza maika ho tsy te ahita amin'ny manda nga ianao. Efa ho avy ange izy izay e. Tsy aleonao kosa ve manararotra mijery ny salovatavany ampitoniana faraparany e. Rehefa tsy mahalala menatra tsony ianao dia mitatatata eo fa zaza alainao baraka ohatr'izao. Dia raha mandingana eo koa ianao dia atao fady manomboka androany mikitika ny olon-tiako. Azonao zany? Tsy misy rarahiko izay olon-tianao any koa e. Ataovy tsara fiana fa haintso manaja nefa ny ekely. Ay kosa mazafo. Chérie chérie. Efa tamy elahy. Fa Manda. Andao amin'izay aky andeha malala. Manda. Fa ahoana izao e? Ka tsy efa renina loko ny vavanao teo renino izy. Tsiry Manda. Tsy misy zavatra azoko nge e. Zao aky nefa nekenao a. Fangaro tsy zany indray le izy. Manda, ianao ihany. Ty tanany. Miala koa ianao ry kiala mpamadika ty a. Zay ray sika mpamadika ry kiala. Manda, ianao ihany aloha. Andao andeha sery fa lany fotoana eto fotsiny ka. Andeha ary haintso fa zay. Ary fa manino tianao manako? Marary ve hoa? Marary ny andohako. Ry haintso a. Aretina andoha koa ve dia ampitomany anao e? Mbola tsy te resaka ary dada fa azafady a. Ay ve, sady za koa efa tarako. Le veliko fa andeha hivoaka mantsy indriako. Izay aloha fa lasa anaka, lasa Efa isaka indry izao? Ay, tonga dia miakara ty amin'ny efitranoko aky a. Mandrosoky fa tsy mety io a. Ay, efa akaiky tao ndry. Iny aky a. Ka tsy izany fa variana nresaka kely tamin'ny tatandry tao a. Tena nahoana aky izy tao.
aza vao tsara amin'izay. Reny efa ntataraiko andry tamin'ny finday ihany keo reny kia. Ay, tena miaraka le navalina sy manda fa tsika fotsiny no sarosaroana zareo tamin'le hoe mpinamana fotsiny. Fa ngatsy hoe nareo sy navalina ihany no famaly fa manda tsy teo. Tsy haiko efa nipoitra tampoka avy any manda rehefa avy eo. Ngamba zavatra efa manina hoe hitananambava fotsiny le izy tsy haiko. Dia inona nefa no mety ho tanjony amin'izany ka? Fantatro kia. Fa tia izany lazainy navalina fa miaraka amin'le DG Sandro manda ngeky ny tena tsy azoko. Andray? Angamba ki no ndry nahita lalana ampidirana ny manda tao na hoe tsy verana ihany koa efa nahita nareo ny resaka koa izy. So dia mba izay tokoa ary. Efa zahatra mantsy tova manamandada azy. Izy koa mahavita manao sangy ratsy be kitikitika izay ihany rehefa miresaka amiko. Ary so dia izay ary no hitany na ohatra hoe nisy natsikaritra. Fa tsy haiko tsony kia. Izao vao tena mitombona ny ahako fa mampirafy atoko manda. Tena tsy tia atsony kia izy. Iaintsoa. Oka ho azy zay ka. Inona ratsy nataoko taminy dia natosino amin'izao ny fitiavanay. Oka izay akia. Mba nanao izay rehetra azoko natao ihany nampirofona taminy fa tena tia azy tsy niraraiko hatramin'ny disadisana izy dada noho izany nefa dia tsy anjara ndraiky izy matombola rafy izany efa nitoeriko ankizy izany ary efa nanangasanga ho any fandresena saingy indrisy. Rahatrapony mavalym-potiana satry ny fikirizako. Tsy rariny kosa kilova izo tena tsy rariny loatra. Mampalahelo ankindrika. Nitodi-paty akino aza manoto fa manodiava kosa raha todi-pitia. Tsy ho zakany ny vokatra izao nataony andry izao tena mariny. Na tsy zaza ny eo amin'ny toerany dia mahatsapa fa tena nity azy tokoa ndry. Mino aho fa mba ho tafapakatany aminy ihany ireny na dia izany aza. Saingy mbola tsy natoko ny fitiavako foana ve izy? Angamba ki tsy dia nity andry izy tsy marina izany. Tsapako tsara ny fitiavana natolony fa namatika sahady izy. Sady aleveno any akiny momba azy fa tsy natao era-dalana amindry izany izy amakivaky ny fiainana. Hoe tsara vela tsy fotsiny. Oviana kiny foko voavita ka alevina ny anarana sy momba azy. Rehefa mihodina ny fotoana, rehefa vonina ihany koa ndry ka hanana finiavana nadino azy. Vonina nampy andry foana fa za matahotra. Nandresy izany dada. Mandrevirevy ty ara-janony amin'izay ty fisotrony ty fa tsy ahavita ninino eo ange aza elingelenao aloha ka na hiboboka toka mandra-parivo ny andro eo aza ange ianao ny olanao foana vao maika ary tompoko oko izay zay omeo aty ny tavoangy eny ry navalina. Tsy omeko anao ty raha tsy lazainao amiko ny antony tsy hanananao antra amin'ny koka an'ity eo. Misavovona be ny lohako fahazampiana tsony ka tantarao ary fa misy inona indray ala amin'izao mahazo azao fa izany ihany no namadia an'le kininy foko enao ange fa miasy mezatsy kelikely fotsiny. Oviana moa io karama kely io vao anarina ny fiainany ka inona ihany izany ny kasainao atao angalatra kanefa tsy azoko fa nefa anao ahoana ireo zay nalaina tety amiko ny fananako izay ny sasaran'ireo nahitako masoandro ny bodon'ireo tsy valary avy ankehitriny amin'ny fahavononana miaraka amin'ny angady sy ny arona hampanonitra ny zay nalaina tamiko. Tena vao maika maizina arena solon'ny arina ary aina solon'ny ainy ndry anga niakatra sady ny alkôla ovokariko amin'izay le planiny efa matopaka ankehitrehako ka naleviko tsy fidiny hatramin'izay. Mila mifanampian'ilay fotsiny fa efa tapaka zao le sakana tsy nahafahako nanatanteraka an'izany hatramin'izay. Aza vao amin'izay ary andiniako ny tokony hanapiko anao apio amaly faty an'ireo nahafaty an'ny papa sy maman fa ngatsy hoe lozam-piarakodia indray no navoan'ny zareo ka notakonana tamin'izany fa raha ny tena mariny ninina ny vonona izy ireo dia modina varina tany amin'ny antsa na ny fiarany tondra azy. Ka ahoana nafantaranao an'izany ka nisy nahita izany ry navalina ary feno ny pirofoko ankehitriny
efa fantatro ihany ko ireo navandoza. Fa iza letsy? Iza ho a? Ny tena atodonitsotrika dia monsieur Rabeza sy monsieur Ranary. Fa olona mipetraka aiza daholo izany? Mipetraka eto hoe monsieur Rabeza moa raha angapa-nao aferana volamena izay. Monsieur Ranary kosa dadany Aintso. Fa mba nisy fotoana ny sainanao nandritry ny tsy neonantsika izay? Tsy hoe ovatsony izany. Fa dia inona loatra ny raha tsy nataoko anao e? Aza maka ty tsono aho ianao. Ka mila miresaka aminao ah. Aza fa ho amiko no nahatonga an'izao trangan-javatra rehetra izao. Ianao ihany ange dia efa mahazava an'izany e. Aza elingelenina tsony ny fiainako. Avelao aho sy ny fantrako sisa ny aritolona. Tsy romanda. Tsy ao anatin'ny tarigetra-piainako izany. Tsy manana afa-tsy ianao ah. Fa zava manana ny fiainako. Ataovy ampy anao izay lainga tsara lahatra namananao hatramin'izay ahazay. Misaotra fa tsy takatra kely saina tokoa. Momba an'izany indrindra ange nalaka fanazavana aminao fa maizina amiko tanteraka. Fa nanao inona anao ah? Nantenaiko fa mba afa-po anao ny zavatra nikinofoka anao hatr'izay na dia tsy ampy aza. Saingy tsy noho ny fitiavanao ary na nataterahanao an'izany. Eny e, izay mbola isorako anao hatrany e. Andray. Dia izany ve ny mba nandraisanao azy ireny? Inona ny zava-doza tsy vitako noho ny fitiavako anao? Tsy naninenako anefa izany. Tsy nasiako dikany hatramin'ilay ray nahitako masoandro. Oko izay fa leon'ny sary mihetsika aho ah. Iza moa no mahalala raha hoe fanafenana ny nataonao fotsiny avokoa ireny. Andray Romanda. Ary ndeana amin'izay ianao mandeha any fa aza manao ranomaso manetsy kelikely ka. Ampy ihany nataonao tamiko rehetra. Tsy manaka-tao tsony tokoa dia natakalonao hafa. Misaotra anao e. Dia ndana mandeha amin'izay ka. Ndana mandeha any. Mino hainao fa mbola tsy namitaka na nihevitra anao izany aminao na dia iray sekondra akory aza. Tsy mity ary tsy mity afa-tsy ianao ary Manda. Samy niny eto anatrihanao ny amin'izany ah. Manda ho ah. Ianao ty ve tsy mahalala teny gasy e. Ampy izay fa mandehana amin'izay ho ah. Mamelanao raha izay no tadiavinao. Mitsodranao anao ihany koa e. Maza ho izay irindra. Tsy Romanda. Tsy mity afa-tsy ianao aza. Fa misy inona ato e? Odry. Ay, mbola kiala-pe tsara vela tsy ity ihany. Lasa koa mandeha any fa tsy morga ato akory e. Ianao mihitsy ny tsy vanina nahatonga an'izao e. Za? Aza findra ty amiko mihitsy ny toetra ratsindry ah. Ary tsy mila ndry elinelina eo amin'ny rivotra iainanay tsony kosa efa nenareo sy DG karakaraina tsara e. Oko izay ka. Ndehana amin'izay anao ry Aintso mandeha. Sady sao dia moto misenina ato fotsiny indray ka iantsoantso fa na olana tato mba hiampanganana indray ny zanaky ny manan-katao e. Mangina koa ndry e. Tsy miresaka amindry ah. Tsy mivoaka any. Efa tositosika mbola midongy eo ihany. Manda. Ifonako ny zavatra nanafotoana anao raha nisy izany ka tsy tsaroako. Fa tsy azonao ve izany teny mazava be izany hoe lasa ianao mandeha. Ary aza tositosika aho fa hitako io. Mivadiandrimondana amin'iny mandamanda iny Raintsoa. Ay mbola mifandray ihany nareo a. Ka tsy efa niteny anao moa ah. Mba hafantatrao moa hoe izy ny olona iny a. Inona koa no ilako izay mombamomba azy amin'ny atsipriany any fa rehefa tiako izy dia ampiasa e. Zanaky nga Jaona iny raha tsy fantatrao hoe fahavalontsika izany. Inona koa moa no hidiran'ny fitiavako anjanany amin'izany. Sady diso hevitra ianao fa efa maty retoana lasa izay ireo ray aman-dreniny. Izay indrindra. Fahavaloko hatramin'ny taranaka maparana ireo. Izany olo izany namono andreninao. Fantatrao izany? Maninona tsara? Everinao fa adala moa manakatsakana anao amin'iny olona iny. Ny didoanao foana nefa no ampiarinao. Ka ianao tsy miteny an'izany ka aiza ary moa no ahalalana. Sady resaka ireo samy olon-dehibe koa izany tsy misy idirany amadinika. Raintsoa.
tsy rarahinao akory zany nyaindrenao nalatsany tsy fidiny a ka mpiovina ntsony nefa zany e izy ary zany mba nanaraka ny neniko rehefa fahavaloko anaka de fahavaloko ary zay fahavaloko koa de fahavalonao azonao zany aza ampidirinao amresaka tsy misy idirako zany ary dada ka misy idiranao zany matoa ampahafantariko anao anaka ka ninona koa ataonao tsy misy atanterahana an'izany tsony aho e satria mihevitra anao fa tsy mahafianao a sa tianao anaraka an'ireo ray aman-dreninao koa iny tovolahy iny vao aionina amin'ny teniko koa ianao e dada ataovy ihany io famafisandroanao io e zaza teraka firotaona taorinan'io moa ianao no miseho be lomanoloana ny efa eranetezina toy tonitra kosa ry dada ny eloko ny indray ny ve de ho eloko ny zanaka koa ka rehefa vandana de kary amiko izay ihany mifona dada de ho vitanao tokoa ve ny andatsaka ny eny tsy manatsiny ary aniza moa ty taratasy valo ny fizahana nataoko tany amin'ny dokoteranikeo iny nareo koa ray savasava orentsoa fangainao be voka manontany anao ny ahy ie de iza ny rainjanakao iza mandako ay kosa zao de zao aorony ny entana de lasa ianao manaraka an'izany fatina mandamandanao zany lasa ianao dada so de efa lasa daly ianao sanatria lasa ianao fa mahavita tena matory sanandingana ny reniteniko reny lasa ho a vavatsy ambona ihany lazany datan'izany tamin'ny voalohany aika tena vokatry ny fony tsy napoisika efara amin'izao ny disadisanizy teo aminay sy tata momba ny mandatra izay ireny tsy tao an-tsaiko mihitsy hoe hosahandreo kahazanany tsy hananany firy eto an-tany izy so de nafana loatra fotsiny ny atezerany de nateny toy izany izy dada tsy mba miverina amin'ny efa tapany izany rehefa izay ny azy de izay mampalahelo aky izany ka mba miangavy akery lovasoa ndrimy sisany tenaiko tsy anilikilika aleoki aho mba hipetraka atao amindria miangavy aky tsy mampaninina angy aky izany zarako aza mananamanako fa ny atahorako so de tsy ety amindri ny fiainako ato tsotra loatra tsy maninona aky izany fa zarako aza mananandriako de misaotra kia ka inona koa moa kiny tokony hisorana amin'izany ka andrindraky ny sisahany mba ti ahy ny olona akaiky ny foko rehetra afa-tsy ndria fa nanilika avokoa tena tsy napoisiko loatra oka izay ka tadidio fa tsy toka tena tsonondry mbola manana nay sy ho zazo akipindrio ndry fa aza manary toko izany akia zay asambatra azy no ifatoy manomboko izao potika sady aky ny fiainako ry lovasoa eny noho ny famafisan-dohako ihany moa no nahatonga n'izany rehetra izany asa angamba noho ny adalan'ny fitiavako mihitsy noho ny fisiny manta teo amin'ny fiainako intsoa zay masoa aky ataon'Andriamanitra impiraveriko amindry moa izany sovy kidy ahasoa atsony nalaina tsy eo anilako tsony le kitapon'ny fimosako nandao ahy le mba nanankinako ny fiainako ary nanilika le ila masoandroko sisa nandrandraiko tsiry lovasoa oka ho azahay miangatra loatra izy tsy misy afa-tsy fangiry foriana nalano azy ao aza miteny toy izany akia mbola tia andry izy matoa no meny aina tsara ahafahany miatrika ny zava-misy toy izao angamba fiainana fa mihitsy aky ny tiany aseho andry kia tsy mahazaka tsony aleoko manaraka ny aza miteniteny foana ho de tsy sitra ndry ahita ny mazava-kory izany io silaky ny endry io marary ny andohako ka mandeha any ary aloha matory hikarakara ny sakafontsika vetivety zany le fiara efa nako didiany tomy any anaty rano any iny de le rapeza koa mazava ho azy
raha dera sofera ny mody ny ratraina sy nytoranina mba tsisy ny ayahan'ireo mpitandro ny filaminana aminy fa namatsika ihany izy. ay moa milamina izany e.